Vatsinpana etny pasteur Ratovelo Roger. Kivavaksika tompoko. Iralaza trano no mbola tolotra ianao ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masonao satria velona trapamonjena. Tonga tokoa ny maraina ary anihonao anay fa tia anay ianao, mikarakara anay ianao. Tiandreto ny vahoakanao izay notsongainao tao anatin'ny maro, miompana mandoalika manondrika ny loha eo anatrehany voninahitra ao mba hisaotranao, ankasitraka anao ary akantelany amin'izay rehetra lalana hitondranao anay. Anamakivaky ny aly iny mako izay aliko ny fahafatesana dia ny rahanao nanodidina anay sy ny ankonanay, ny anjelinao hiaro anay tamin'ny loza. Ary ankehitriny menao hery zay, menao tanjaka zay, afaka miteny, afaka mandoalika, afaka mihetsika, motsirarony tokoa va? Raha indrana ny rampanao salama misaorany Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Tsy hainy anadiny ny fitahianao Jesosy, tsy hainy anadiny ny fitantananao ny fiainanay Jesosy. Hatramin'ny bitika indrindra na dia hatramin'izao fahavelomanay izao ara dia tena fitiavana tsy voavidy vola aman-karena. Monipo miompanahy izay misaotranao ary mbola mangataka amin'ny famindraponao foana. Andreny teninao, diovo ny foamam-panahinay, diovo ny sainay mba izanay mandray tsara izay tianao ambara androany satria ao ambadika izay afatra apetraka ao izay misy tanjona tiana hotratrarina aminay tsirairay aby dia azahoanay finoana sy fitiavana ary indrindra fanomponanao. Misaotranao ary azy Jesosy, raha mbola menao fahafahana hatrany, angataka ny fanahy masonao hirotsaka aminay tsirairay aby, isa tokantrano isambatan'olona. Tsy izahay izay miaino anao ihany fa izay rehetra kristiana mino anao tompo, fa fenao ny fanahinao masina atoky hanananao voninahitsy ny anaranao. Fa raha Satana izay tady hanapodika ny fiarahany eto kosa, didina tsy anakery tsy anapahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazarety, fatorana amin'ilay rasoany ary atsipy any ampariany rehetra any no sahaza azy. Tsy mananjara amin'ireto zanak'Andriamanitra reto, na dia ny singam-bolony tsirairay aby ary, fa efa voarakotra soa ny rahasoan'i Jesosy Kristy tompo ny tsirairay. Dia hatreo fen'izao fotoan'izao Jesosy fa ho feno ny fahamasinanao. Misaotra tompo. Amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva trany riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny boky Genesisy toko 2:20 ka hatramin'ny 9 dia mitsambiky ntsika ny amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 no andeha angalatsika ny hafatry ny tompo amin'izao maraina izao. Genesisy toko 2:20 ka hatramin'ny 9 rehefa hita dia hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny zan'Andriamanitra toetra ny Abrahama. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia ny zan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy, ry Abrahama aroa izy, ity aho, aroa izy ento ny zanakao, ny lahy tokanao izay tianao dia Isaka, ka makanesy any amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Ary ny fomaraina koa i Abrahama dia nanisy lasely ny borikiny ka nitondra zatovon-drolahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany. Ary namaky ny hazo ataina amin'ny fanatitra dorana izy dia niainga ka nakany amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Nohony tamin'ny andro fahatelo, Abrahama dia nanompo masony ka natazana ny tany tery alavitra ery. Aroy Abrahama tamin'ny zatoviny, mijanona eto amin'ny borika anareo, fa izaho sy ny zanaka zazalahy andeha kery, ary vavaka izahay dia hiverina eto aminareo indray.
dia nalain'i Abrahama ny azo ataina amin'ny fanatitra-dorana ka natataony any sakazanany. Fa izy kosa mitondra ny afo ary ny antsy teny an-tanany dia niara nandeha izy mianaka. Ary sakany teny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe vikako eo dia hoy izy ity ao anaka. Aroa izy indreto ny afo sy ny kitay fa iza kosa izay ondry atao fanatitra-dorana. Fa hoy Abrahama, anaka, Andriamanitra no ahita izany ondry atao fanatitra-dorana. Dia niara nandeha izy mianaka. 15. Dia niantso an'i Abrahama fandroany tany an-danitra ilay anjelin'i Jehova ka nanao hoe ny tenako no nianianako i Jehova, satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao ilay latokanao, dia hita ianao tokoa ao ary amaro dia maro ny taranakao. Ho tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina. Ary ny taranakao ahazo ny vavahady ny fahavalony, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Amena. Tantara anankiray manintona ny saintsika kristiany ity ry havana, indrindra amin'izao fanomanana ny foamam-panahintsika noho ny fiavian'ny Pasika izao. Fotoanan'ny karemy mantsy izao, karemy izay anolorantsika an'Andriamanitra ny zavatra manakana antsika tsy hiaina na rigioka ny tena Pasika, mba hitahiry antsika ho tena iray tokoa eo anatrehan'ny Tompo. Eto Andriamanitra dia nizaha toetra ny Abrahama. Abrahama iray lazainy fa rainy finoana, ary dia marina izany fa notsapain'Andriamanitra hatramin'ny faratapiny ny finoany Abrahama eto. Efa notsapainy ihany izany finoany Abrahama izany raha ny teny izy tamin'izay fotoana izay hoe ilaozo ny taninao sy ny havanao ary ny trano rainao ka mandehana makany amin'ny tany izay asehoko anao. Izany hoe tany tsy mbola hainy, tany tsy mbola fantany no nasain'Andriamanitra alehany Abrahama. Kanefa dia nandeha tampinoana feno izy, nandeha tsy nisy fisalasalana izy, ary dia nakatoky sy nanaraka mandrakariva izay notenin'ny Tompo tamin'ny Abrahama. Ary hitantsika eto amin'ity teny ity ry havana, izany fankatoavany an'Andriamanitra izany satria nangatan'Andriamanitra taminy ny zanan'ilay tokana. Fantatr'Andriamanitra tsara mihitsy anefa ry havana fa raha misy tiany Abrahama eto ambony tany dia Isaka lay tokany. Nefa dia hoy Andriamanitra hoe ilay zanakao hoe, ilay tokanao hoe, ilay tianao hoe, dia Isaka izany. Ary atao inona? Atero fanatitra-dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Ary dia fantatsika ny toy fa dia tsy nisalasalana dia iray minitra azy Abrahama fa niainga raha vao mangiran-dratsy ny andro, mba ninona anatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Ry havana, tena manam-pitiavana sy manam-pinoana tokoa i Abrahama, ary toetra tsara ray tahaka. Tsy angalana fampianarana izany satria izany koa no toetran'i Jesosy iray tonga tety ambony tany, ary nanaiky izay nandrandray azy ka nanarahany sitrapon'Andriamanitra eny hatramin'ny nanolorany eny teo amin'ny hazo fijaliana. Ry hava malalo amin'ny Tompo, toetra tsara lay tahaka ho aho tery aloha, ary dia mipetraka ny fanontaniana hoe raha izao sy ianao no tratran'izany hoe omeo aty io zavatra sarobidy indrindra amintsika io ka omena n'ilay mpahary Andriamanitra ray, inona no ataotsika? Manao ahoana ny fihetsitsika? Movy anaiky avy hatrany isika, anaiky tahaka ny Abrahama, sa ve imonmonina hoe
ten'Andriamanitra mila voatsiaro io zany Andriamanitra izany a. Aiza ve ka efa antitra vao nomeny aho izazy io, nefa izao indray dia alaina atao sorona ho azy. Fa dia niainga vao maraina niaraka tamin'ny zanalahy atao sory Abrahama ry havana. Niainga teo amin'ny tanàna misy azy ireo, ary na dia Sara vadiny azy dia tsy nolazainy akory hoe atao sorona ingeny zanatsika, fa dia lasa izy miaraka tamin'ity zanaka tsy mahalala na inona ka motokoa vatsy toy ny zanak'ondry entina ho vonoina. Fa teny an-dalana vao nanontany Isaka hoe rikaka eo, ity ny afo sy ny kitay, fa iza kosa izay ondry atao fanaty sadorana. Fanontaniana tena mafy izany fanontaniana izany ry havana. Fa i Abrahama namaly tsara fa takin'Andriamanitra aminy io zanany tokana io ho atao fanaty. Fa hoy izy, Andriamanitra no mahita ny ondry, fa ny ao am-pony anefa hoe hosolona aho. Ary sanatria tsy misy ondry asolo dia vonona hoy Abrahama tao am-pony hanao fanatitra ny zanako. Ry havana, lasa anosaina manoloana zany ka manontany tena hoe atraiza re no mba hitiavako an'Andriamanitra, ka ny ekeko misy sitrapony tanteraka. Mba saiko ve raha zany to hoe tratakany aho, mba mafoy zavatra rehetra avy aho, na dia izay mamiko indrindra aza ho an'Andriamanitra, na izay everiko ho sarobidy indrindra aza ho atolotra azy. Maro amintsika aza ry havana no miezaka mafy ny hatafitany zanatsika ho lasa ingenieur, ho lasa dokotera, eny ho lasa ambony amin'ny fianarana sy ny firenena. Nefa raha vao tonga ny antso ny tompo hoe ho lasa pasteur, manao ahoana ny fimenomenomantsika ray aman-dreny ao an-trano? Fantatsika tsara matsy izany pasteur izany, tsy dia manana fidiram-bola firy, ary azo lazaina ara dia somary sahirana eo amin'ny fivelomana, dia masamy teny mihitsy ara hoe ary izany ve no takalin'ireo taona maro ny anarana sy nandanim-bola, ary dia maro no mandatanteraka mandana Andriamanitra. Ny sasandray efa tena tsara toerana tokoa ampiasana, mandeha tsara ny afera, tonga nefa ny antso ny tompo ho mpiandry, dia manahoana reny valitentsika, hitan'Andriamanitra ary eny izany ry havana ka malahelo izy. Eny ry havana, ianao miaina izao maraim-bavao zao, indro tonga aminao amin'izao fotoan'izao ny antso ny tompo, mba natevin-darana ireo mpiandry hamonjy, ireo very marobe maneran-tany. Inona ny valiteninao eny Jesosy avy aminao androany. Mamango ny fanahy ankehitriny ry havana, fa maro amintsika ny mangila tsofina ankehitriny io no hoe fanandre ny antso, saingy mbola tsy mahafoy izay zavatra no heverintsika, fa tsara lavitra noho ny tompo, sarobidy lavitra noho ny fitiavan'i Jesosy, ka dia sahy mamono sofina fotsiny izao ka mandany antsony. Andro vitsivitsy sisa ry havana dia hiadina lalan'ny hazo fijaliana. Ireo andro atsiarovantsika ireo fahoriana mafy indrindra ny ainan'i Jesosy mba amonjena sy ianao. Miantsoantso izy androany, miantsoantso izy amin'izao andro karemizao hoe mbola tsy foinao ve ho ay ve izay sarobidy eo aminao? Fantatro ny asanao Jesosy, fa ny hoe raha iain'ny feony ianao aza manamafy ny foinao. Fa hoy ny tompo any amin'ny Romana 12:2 hoe atolory ny tenanareo fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra.
izany no takian'Andriamanitra amiko aminao amin'ity karemity. Voaomby teo amin'ny hazo fijaliana miaraka tamin'i Kristy izao i Paoly. Tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona atao anaty. Ary ny dikan'izany dia nataoko fanatitra ho an'Andriamanitra ny maha izao aho. Izao miavonavona, izao mpanota, izao priare, izao kamivavaka, izao pakahala, efa voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany riavana. Ka tsy izao, tsy isika intsony no velona, fa i Kristy no velona atao anatiko sy ao anatinao. Ko raha velonao dia velona anao ny sitrapon'Andriamanitra ka foy izay rehetra takiny amiko. Ary izay riavana no tokony hanantsika fatokinan'Andriamanitra mandrakariva, ny tsy tokony isalasalantsika ihany koa, fa manana ny hevitra hiverana antsika Andriamanitra raha nafoy zavatra izay tena sarobidy indrindra taminy ho antsika dia ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ny zanak'iziona mahalala isany io, mila matoky an'Andriamanitra isika raha te ho voatsodrano. Manontany ahy anao Jesosy ankehitriny hoe nafoy ny aiko aho ry ziona mahalala mba navotako anao. Fa ianao kosa aiza re izay mba foinao mba ho ay tomponao. Ny any Abrahama riavana, Isaka zato lala tokany mihitsy no nafoiny tanteraka, nafoiny tamin'ny finoana, ary dia itsika tsara ny vidin'izany. Ka hoy Jehova taminy hoe ny tenako aloha ihany anako, satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao. Ilay latokanao ka dia hitahy ianao tokoa aho, ary maro dia maro ny taranakao, ho tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay eny amoron-dranomasina. Ary ny taranakao ahazo ny vavadiny fahavalony, ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambony tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Iava malalo amin'ny tompo, mba tianao ve hitoetra aminao izany tsodrano masina sy tsara indrindra izany? Dia mbola sahisalasala raha ve isika ka mba mianome izay sarobidy indrindra ho an'Andriamanitra ny andreasy anao ny tompo. Fa androany atolory azy ny fotsika iray manontolo, fa ho tahiny isika amin'ny andro rehetra iainantsika mandrakizay. Vonona nadio anao izy ary andray anao hiaraka aminy any amin'ny lapany. Amen. Miondrika hivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masino, tantara tsy tantara zany fa zavatra nisy tokoa ny ainan'ny Abrahama, ary dia fanontaniana napetraka tamina androany tokoa dia hoe manao ahoana re vary teninay raha tonga aminay izany. So fa teo hainao Jesosy, efa nafoinao teo amin'ny hazo fijaliana ny ainao, ka tsy toetra aminay tsony zany fanontaniana zany. Atolory any zanakao, atao soro fanatsadorana, satria efa nodorana teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Fa ny angatanao aminay ankehitriny anakatolory any fonareo. Lay fo maloto, lay fo feno fahavetavetana, lay fo feno fahakalana omeo aho, fa ho dioviko ameko fo vaovao ianareo. Ho fo vaovao mba ahafahanareo mandray ahy, hitsena hitahiry ilay solika feno fahazavana rehefa ho avy any amin'ny rahona ka mba nisany ho apakary ianareo. Zany eny tena tanjonao amin'izao pasika zao Jesosy, ary fotoana fandinianay tena tokoa zao karemo zao. Betsaka mako ny mbola tsy foinay, betsaka ny mbola tsy atakarinay ianao fa mbola fihinay foana, fihinay eny foana anaraka anay. Anka malahelo ianao, fantatray tsara nefany
fa mandoaliky isanandro eo amin'ny ray-pahary ianao. Mifona ho aminay nefa dia mitsanga menatra ihany koa rehefa manontany aminao ilay Andriamanitra ino ve ny mbola ifonanao nefa jerevana ny ataonaika mbola manao tsinitsinina anao. Androany tonga ny afatrao Jesosy tonga ny afatra so ataonay tsinitsinina izany fambatina aina vao zanay tenanay tokoa ka tena mbo tanteraka aminay tokoa fa nairay no iasa atao anatinay fa nairay tsotra iaina igioka ny fahasoavanao rehefa mpamelao keloka zay omenao anay amin'ny andro rehetra iainanay. Reto vahoakanao nangila tsofina teto Jesosy maro taminay reto nefa nareny antsonao hoe amin'ny karazana ny asa fanompona pampandroson'ny fanjakanao ito tany. Azavelanao mandresy tadiny azavelanao manety tsofina fa na inona fa meza-pasoavana nomenao ny tsirairay aby. Tsy mpiandry ihany tsy mpitandrina ihany fa karazany maro fo azy Jesosy hafahany manatanteraka ny antsonao akatony didinao anaraka ny sitraponao dia mba ho feno fifaliana ny androm-piainanay iray manontolo. Raha makivaky ny androandroany ary izay Jesosy dia anao nefa hitantanadianay tsirairay aby. Ao ny mananasy ao koa ny mbola mitady ao ny andeha fianarany ao ny mbola miezaka mafy ahoana ihany ty hoavinay ity apetraka fenao ampelantananao satria anao nefa miteny ny zavatra hoavy no anontany io fa ny zanako sy ny asan'ny tanako avelao adidiko ihany apetrako ampelantananao ary tsy hamelanay ianao fa ho adidinao reto zanako ziona reto na amin'ny asany amin'ny fianarany amin'ny tokantrano amin'ny fahasalamany indrindra ny fiainam-pananay tsirairay aby mba azahoany matoky lalandava fa tsy nandao anay mihitsy ianao. Ary marinao aminay isanandro fa Andriamanitra tsy mba miangatra ianao fa ny fotoananao no tsy aritray ka nefa fantatray fa ao ambadiky ny lalana itondranao anay dia misy fitahina matretrika ho voninahitsy ny anaranao. Androany ary raha misy Jesosy manolotra ny tenany ho fanirahiraka ho fanatitra ho anao akasitrao ho man'ilay ondry izay ho solon'ny Jesosy eo ka ifaliny Abrahama sy Isaka ndraiky efa maty ty zanako ty fa indrovelona indray na dia tandindonao ihany ary teo amin'ny azo fijaliana izany rehetra izany. Mametraka ny tsirairay ampelantananao feno ny fahamasinanao amarinao aminazy arany tsodranomasina aminao Jesosy tanterao amin'ny arany teninao Jesosy fa hitahy azy ianao ka ombany tsirairay aby ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny firaisan'ny fanahy masina ary ny fitiavan'Andriamanitra rainy hitoetra amin'ny tsirairay aby kana marinanao ny teninao mandehana amin'izao herinao izao fa efa vita tomboka avatsy tao ampelantanako ianao. Hay ianao anio hay ianao rampitso hay ianao mandrakizay omany foa mampananay mba tsoravany satana Jesosy ka iaina aminao amin'ny paka indray ho voninahity ny fahasoavanao makasitraka Jesosy eo. Aleluia.